Eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina hatrany kosa lehilahy iray mandinina ny 10 taona no hita faty tetsy amin'ny lakan-drano ambadiky ny hôtel Ibis Ivandro marain'io. Lehilahy izay mipetraka etsy amin'ny fokontany Andranomahery tsy manalavitra firy ny fokontany Ivandry. Fatin-dehilahy mandidina ny 10 taona eo no hita tetsy amin'ny lakan-drano iray ivariana ny rano avy any amin'ny Masay ambadiky ny hôtel Ibis io marain'io. Araka ny loharano-baovao dia lehilahy iray antsoina hoe Bera mipetraka eny amin'ny fokontany Andranomahery ity hita faty ity. Tamin'ny maraina teo no hita ny fokon'olona ny razana ka nampiakarina avy ao anaty rano tokony tamin'ny fito maraina. Tamin'ny maraina zany nisy ny antso amin'ny fokontany fa misy fatolona ao anatin'ireny rano to fokontany Ivandry. Dia ilay olona zany no fantatra fa avy eny Andranomahery no fiaviany, Bera no anarany. Dia nakarina ilay izy moa fa misy olona mahafantatra dia nakarina ilay razana. Teo zany miteny hoe maleriva izy mbola tany an-trano, mbola miasa, mbola mitady vola. Araka ny nambaran'ny fianakavian'ny maty izay tonga teny an-toerana dia omaly hariva tokony tamin'ny enora sasany izy ireo dia mbola nahita sy nresaka tamin'ity havan'ny Lindao sy ny fahafatesana ity. Mitantara ny zana-dralahany. Izy ny tanay farany olona salama tsara salama tsara akizy aveto any za mbany atsimo malteny anay satria misy akizy mipetraka eny Andranomahery mantsy mipetraka ety dia izy no teny anay maraina teny maty ny tatato maly izy mbola niaraka taminareo tsy miasa izy fa varitra koa izy io varitra izy dia tsy haiko izay natonga anazy hoe tasa taty izay ary dagadengy zany hoe tanàna tsy falehana zany aty fa misy havany ery etsy mety anay tsy akaiky kely etsy. Tokony ho tamin'ny 12 atoandro no tonga naka ny razana teny an-toerana ny teo anivon'ny BMH. Namelaka mbo telo mirahalahy ny lehilahy, mbola tsy fantatra treto ny antony nahafaty ity rangahy ity na nisy namono na zavatra hafa. Araka nambaran'ireo avy any hatrany dia salama tsara ny havan'izy ireo. Talohan'ny nahafatesany.